Fito amby roapolo septambra dia natokana ho andro iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Amin'ity taona 2024 ity dia hetsika govana no man'ny ministeran'ny fizahantany miaraka amin'ny mpiara-mombona atoka samihafa. Androany dia nisy ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety nampahafantara mikasika ny hetsika hotontosaina. Nosy be no andray fankalazana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany amin'ity taona ity atao ny 4 amby roapolo, 7 amby roapolo ary 9 amby roapolo septambra ho avy izao. Hetsika izay atao anaingaina amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Ankoatran'ny délégation avy amin'ny fitondram-panjakana tary amin'ny filoham-pirenena dia misy ihany koa ny vahiny asaina manokana amin'ny hetsika. Anisan'ny tonga ho nosy be amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany Andriamatoa Alain Bernard, izay tompona andraikitra olimpika amin'ny Lomano sy ny vadiny, ary Elisabeth Dedek, pianiste belge. Ny fizahantany sy ny fampandrosoana ifotony io loha hevitra misafidiana amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany. Izay loha hevitra izay dia fandraika tsara amin'ny orientation na ny vina napetraka zany napetraka ny filoham-pirenena mikasika ny fizahantany eto Madagasikara. Izany fizahantany sy fampandrosoana ifotony zany dia ho antsika malagasy dia isan'ireo le tetika sy mpaikapetraka amin'izao fotoana izao. Itsika manan-karena zany raha ny lafiny hoe fizahantany ny resahana. Ankoatra ny fananantsika hoe 5000 km de côte afahantsika manao tourisme balnéaire, ireo le segment na tourisme rehetrarehetra afaka atao eto Madagasikara zao. Hitanareo zao ohatra ny zavatra mivoaka tamina gazety lehibe tany San Francisco mikasika ny resaka hoe ty le ino tisy teo le compétition na ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao izay mampiasa ny vague tsika manan-karena amin'izany tsika ohatra zao any amin'ny be de Sakalava anisan'ny zavatra malaza be zany. Ohatra koa zao raha ny tourisme de découverte, ny écotourisme, tsika zao no manokatra ny parcs nationaux atsika. Ary ao anatin'izany zao ny firenena japonais dia isan'ny tena anampy antsika amin'izany tariny zavatra any. Ary ny ambassadeur-ny Japon dia no fanamby niaraka amin'ny taton'ny ministeran'ny fizahantany hoe ho ampitomboana 20 avrily ny fahatongavan'ny tany fahatongavan'ny touriste japonais aty Madagasikara, indrindra fa ireo le touriste du 3e âge, ireo sady afaka mba mipetraka maharitraritra no manambola ihany koa. Reny touriste du 3e âge reny koa afaka tsara miditra ao anatin'le schéma de développement apetrakatsika zany mikasika an'le tourisme communautaire, tourisme rural, tourisme villageois koa zany. Hetsika maro no man'ny ministeran'ny fizahantany ao anatin'ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany tanterahana ao Nosy be ny 4 amby roapolo, 7 amby roapolo ary 9 amby roapolo septambra ho avy izao. Araka ny fandaharam-potoana dia izy ny fampahafantarana ny asa momba ny fizahantany. Isany koa ny concerta symphonique iarahana amin'ny Elisabeth Dedek. Isany koa ny fidirana maimam-poana amin'ny valan-javaboary any Nosy be. Tafiditra amin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena nentim-paharazana.